tantara arahanao isaky ny alahady amin'ny 8 alina eto amin'ny RDB. Ny fizarana faharoa amin'ny ilay tantara no soratan'i Razanabary Vangilalao Josephine no atolotra nareo anio. Tantara nampitondray ny lohateny hoe Rangotra folo. Ida Siliva miaraka amin'ny Sinez, Arsène, Arliva, Faly, Bruno ary Rakoto no manome aina ny tantara. Bruno Rakoto Malala no nandray feo, Anjarliva no nianady tosa. Zay kosa angamba fa vita lefiko ary andao amin'izay hiditra any ambony any amin'ny efitranony eny aloha no jeren'ireo taratasy ireo tsika dia rehefa tsy hitany vao jerenao amin'ny efitranony Bozaro ambany. Eny ary rehefa izay ny hitanao fa metiko ndao ary ato ny efitranony eny. Ay. Ngamba ato amin'ity vato ity no mety hisy azy. Ao lorlova mba hampio kely ahitady azy dia mba vetivety tsika. Ao ary. Tena tsy ato any ambany any amin'ny Bozara ngamba ny zaniko. Aleo aloha averina amin'ny toerana ndreto dia hidina indray tsika lovaka. Ireo taratasy reto tokoa tokony alaminao tsara dia mora ny tady azy rehefa misy ilaina azy ka. Sady tokony atao tsara pirina tsara sao lany voalavo na bongongolo ato dia potika ato daholo ngereo Eny marina aloha zany fa mbola alamiko mihitsy ireo rehefa misy fotoana fa loha manaraka. Ay, inona koa zany? Inona ve zany toatra misy zavatra mienjera? Any ambany izy zany lova ary ao amin'ny efitran'ny Bozara mihitsy. Ndao mihitsy hoe jerena. Nefa koa mety voalavo manjera hitana ngambako. Ato ny efitran'ny Bozara. Tsy mety koa nge ty varavaranty zany Ty, eny tokoa. Ary maninona daholo ary reto varavarany reto tsy midy. Tsy azoko mihitsy. Tena manao tandrevaka mihitsy ry zareo zaniko. Aizako na dia hoe aty ambany voatra aza ve dia tsy mba mailomailo mety isy any nge mpangalatra. Izay aloha andraso mihitsy ry lova ho teneniko ry zareo reo ka. Sady jereo mbola be entana ihany nge atao tranonareo ato jereo reto boky amin'ny voatrano reto zao ny enjera teoko. Fa ahoana koa ary ny tokony hampienjera azy nefa teo amin'ny lalomara daholo nge ireo Asako. Mety ngamba voadona ny voalavo dia nikorisa. Voay tsara aloha varavarana io. Fa misy inona jerenao jereo nge reto dia tongotra be dia be eto amin'ny tany reto jereo. Dia tongotra k'izy ireo ka. Zany mihitsy ka. Ary tena dada farasily mihitsy ny tato raha izany ka isy ireo zanany. Fa inona no nataony tato any efitran'ny Bozara inona mety ny tadiavin'ny tato. Tena tsy azoko mihitsy ry lova. Aloha le taratasy tadiavina fa azonao anontaniana nge izy rehefa hitanao tena ho anontaniako mihitsy ary teneniko mafy izy ireo na ho tezitra azako. Aiza ve ka tonga dia voaina fotsiny daholo ny trano dia avy eo tsy hidiana. Sady misavasava ty an-tranon'olona. Raha nisy fotoana ary dia zao mihitsy dia nakany mba marina. Andao aloha tadiavina ny taratasy ariva ihany ny andro amin'ny manaraka re zany Hita aloha ty ny taratasy rehefa niresa isa ry lova.
dia aleo manaraka indray fa angamba tsy ho vitan'io intsony ka. Sady aleo mihitsy aloha ho any amin'ny WC vetivety ka. Ay, hitanao moa le ao andrefa trano akaiky ny goavy eo no izy. Eny re hitako io ka. Vetivety fotsiny eny ary. Dia raha ho vinandray zany zao ny iverinako aty hitady an'izay taratasy ray izay. Aleo rangaha hoentiko manaraka daholo reto taratasy sisy reto dia any an-trano zavaiko miadana. Ohatra ny tsy manam-potoana iverinana ty intsony ako. Dry, ary fofoninina koa zany. Iza koa le nitsirika nandalo teo an-dalantsara iny. Lova viny. To tsy lova ka. Nisy ohatry ny lasa nitsirika ny eny atsimo. Andraso hoe. Nefa to tsy olona fa alika angamba fa kelikeliko. Sady ohatry ny mandady izy teo. Andraso hoe lasa tondakozy ve? Ohatry ny misy nikasaotsaoko ato zany. Andraso tsy kiloviko. Izy io e. Ohatray to. Njara, fa manino njara zany? To mikikika. Njara, Andriamanitra, fa naninona midaboka eto amin'ny tany eto njara e? Njara ho fa naninona ianao e? Lova. Eny e, za ihany ty fa maninona ianao? Ary maninona ato an-dakozia ato? Nisy alika. Alika? Alika masika angamba be volobe. Taisa ny nahitanao an'izany? Niditra tato an-trano dia tato an-dakozia. Dia naninona nefa e? Taitra be nahita azy. Mena maso be. Dia ahoana? Kakerina angaha ianao? Tsia. Natosony fotsiny aho dia lasa izy nandrifatra nandeha mivoakany. Fa nisy kika ihany aloha ny tanako e. Ngamba voarangotra. Aiza hoe ao hoe jereko izany tananao zany? Indray, io tena misy maratra tokoa io amin'ny sandrinao io. Tsy dia maninona ka. Na izany kosa ary mila fitsaboana ihany io ka, sao dia manonitra eo. Andao mihitsy tsika andeha ka, sady efa maizina ihany ny andro. Andeha mihitsy tsika ka. Hoetiny retsy taratasy retsy fa any an-trano amisavan'le ray itsity e. Tena mety mihitsy izay fanapaha-kevitrao izay ka, izay tokoa izao no tena mety. Ary ndao aloha ary dia tiako tsara daholo ny trano e. Mialohan'ny andeha. Atamo ary ty mihitsy le loza efa nanindry mandry sy nanano tany nahatra amin'saika. Maty ralonoro. Iza no nanoto loza nanala ny fanalahidin'ny fasana ka nahatonga ny herin'ny maizina ho tafavoaka tao. Iza niditra tao anaty fasana tao? Iza? Atao anandray ny fisambotra sy fanidy andreny fanahy ratsy reny zao. Tena tsy maintsy manana didy sy andray andraikitra amin'izao mba hamonjena ny ain'olona. Raha matora angory. Izy ny fototra izao rehetra izao. Le vehivavy mpanao ody ratsy sy mpanao fatidra tamin'ny Satana. Mbola mitohy ihany ty ny vokatry ny asa ratsiny na dia efa maty any ambanin'ny tany azy izy. Olom-baozy ny rangory. Njara. Enganeka tsy haniny le kely iny Andriamanitra. Manany amin'ny ainko aka. Sofa nomeko aniny fanafodiny izy aloha talohany nandehanany. Tena mahalasa saina mihitsy ny zavatra nahazo ao Malitany Mekorinto. Alika marina viny sa inona? Fa mitrerona le izy dia sady mandady. Voloina be nefa le izy. Efa ila ifafa amin'ny tany mihitsy ny volony. Ka tsy tazako tsara koa fotra maizimaizina ko.
le maso ny mena be fotsiny nanaitra, ary saika naikitra mihitsy fa ny salasala de nibosesika nanosika teo ambaravarana de lasa nandositra. Allô? Ay lova, manaona? Efa tsy de maninona ka. Le fery? Tsy de maninona koa ka. Eny hoetika any amin'ny dokotera io ka. Mila atao passement. Eny eny are, mandra-peona, rapitso zany Tsy mandro mihitsy ny sain'ny lovaka. Akarepo mihitsy androany fa ho any amin'ny dokotera aloka. So tezitra indray izy raha tsy makany de amin'izay koa no anararaotako hisavana an'le taratasy raiko. De zany sy zany ny valin'ny fanadihadinana natao tany Andoharano, brigadia. Androany vao nisy toe-javatra niseho ohatr' izany tany tsy teny amin'ny manodidina teny, ary na lasa sainany maro sy na ampiroro ny olona teny rehetra teny misiko. Ankoatran'le resaka mpamosavy? Eny le ramatorangory malaza ho mpanao ody ratsy teny amin'ny tanàna ane efa maty efa 12 taona zay fa nampiroro ny maro tokoa. Ny zavatra ohatran'ireny mantsy eny ambanivohitra eny ny tena mahoraka. Ka zao ny mponina eny mitaintaina sy miferina ina daholo, tsy misy samandalo eo amin'ilay toerana nahitana an'ilay fatin'ilay tovolahy tsony fa aleon'zareo manalavi-dalana rangatsika. Mangina kosa aloha le toerana sady be ala mikiloka sy be lobolobo be. Tamitsika le nandalo teny iny. Ka eo daholo manko ny olona ny manitsy rehefa tena maika. Ka izay aloha brigadia, nasaiky mifandray amiko aingana sy miantso ahy na andro na alina ny lehibe amin'ny fokotany tao amin'io tanàna io raha vao mare vaovao mahakasika an'io zavatra io indray. Izay aloha fa lasa kely de hiantso ny komisera andria. Eny ary inspektera. Tsy hitako atao amin'ireo taratasy reto ny zavatra tadiaviko raha de tsy hitako tsony hoe aiza ny tokony hisy azy. Ndaso hoe tohatra ny taratasy ny bozara manokana daholo reto ary reto koa. Ty zao kopiany taratasy mpanafody sy karne ny safonifony izy mbola be voka. Voatahiry daholo ane. Taratasy rehetra nanaovany traitement tamin'izy tsy niteraka sy nitady zaza zany reto. Ary iny ty karne maintimainty mifatotra amin'ny tokany ty. Ndraso hoe to mbola karne ny savony koa ty ka sa inona? Ndraso hoe Baozara 20 taona, eny taona nivadiana tsy niteraka, maniry zaza, vonanao voady, vadiny Rainera 5 taona, mipetraka ao miakora lo. Inona koa ty ramatorangory, fanafody sotrona androna androany alatsinainy fa mihoatra talata amin'ny sasakalina intelo misesy, alakamisy voady Santadra. Santadra? Fa inona daholo zany? Ary izy ty hoe ramatorangory renjaza, fa renjaza izy koa no anotra amin'ny sasakalina talata sady ato koa toatra misy hoe voady Santadra. Santadra inona zany? Rasy hoe Baozara kibo 3 volana, voady voalohany, kibo embolana, voady faharoa Santadra, kibo 4 volana, voady tsy vita.
de misy soratra hafa ato. Soratra iray nerity. Baozara narary nentina dokotera androany. Zay tapitra ny ato anaty karne. Taratasy midy ato anaty valopitindray. Raso hoe androany fa za Ralinoro Papivelona monina ao. Dia manamarina fa ramatoa Baozara 30 taona dia teraka zaza vavikambana androany talata fa tamy 12 alina. Ireo zaza ireo dia milanja 3 kilao avy ary maty tamy 12 sasany alina. Ny reniny dia maty noho ny fahaverezan-drà be loatra tamy 2 ora maraina. Izao taratasy fanamarinan'izao dia anaovako sinoe tao ambany ramatoa Ralinoro Papivelona Sonia. Ralinoro, le Ralinoro maty nivoaka gazety ve ty? Mitovy ny adresiny. Tena mety izy mihitsy ty ka raha 7 taona izy tam'izany. 10 taona izy le maty voalaza tao anaty gazety iny. Efa misotro ronono ary na tam'izany koa zay. Eny, efa 9 taona tateo aoriana zany. Raso hoe reto misy taratasy mpanafody. Misy ny fitomboka sy ny anaran'ny dolo. Ary tsy salama bengy zany Baozara raha vao andray 7 volana ny kibony. De netindray nera tany amin'ny dokotera ary nampiterahany tirasazy Ralinoro ty. Kanjo de reo tsy azo reo dolo zany ny zaza sy ny reniny. Ary eny araky ny efa fantatra zany iny fa ty le hoe ramatoa Rangory izy io. Mety ho fantatry dada velo angamba ty olony ty ka ndaso fa ho anontaniako azy ka misy zavatra tsy mazava sy tsy mampandro ny lohako mihitsy ao. Zay sy zay ny atondehako ry dada velo zay ny nahatonga aty aminao tampotampoka ohatr'izao. De reto daholo ireo taratasy ny Baozara hitako tao sy ny karneny. Tena tsy nampozitra mbola nisy andreny taratasy reny ny tazomin'ny Baozara tao aminy ko. Nefa nge efa nalaina izy dada faranareo daholo ny taratasy ny fony tsy ambaratelo rehetra. Tsy ambaratelo? Tsy azoko fa taizy reto taratasy reto mitanse manana fitoerana taratasy miafina izy ka. Lavaka rindrina eo andofandrinan'izay no hitehirizany azy. Zany hoe fitehirizany amin'ireo taratasy sarobidy ilaina ary zay sy neny ihany no mahalala azy ko. Eny efa nandindina ihany zao fahatongavany se eto amiko zao. Lehibe mosy ankehitriny tonga angamba ny fotoana hitantarako amin'ny seny marina rehetra. Sady efa aloalika koa ny ranombary. Ka inona daholo zany tsy ambaratelo zany ry dada velo inona ny zava-nitranga tamin'ny fotoana tsy nahateo tao fa za le tany manakara sy tany Tomasina iny? Misy tsy ambaratelo lehibe tokory sady mampalahelo no mampiorokoditra eny hoe ary fa ho tantaraiky amin'ny sehatra amin'ny atombohany sy izay fantatro rehetra. Mbola tsy teraka korsy no nanambady andray ny hery Baozara. Vao 13 taona izy tam'izany ary zanak'ilay vady voalohan-dreninareo izy. Iny hatreo angeloha de fantatro tsara 17 taona tam'izany fotoana zany. Ary nanatrika tsara ny raharahandry zareo. Bevoka be anse zany tam'le vady faharoa zokiny Zily
zafikely ny ray mikambana raha lahako kambana tamiko ny dadanse ay ve ie eny taona ny vadiny Rainera sy Baozara tsy niteraka ihany za moa lasa tany mahajanga tany any nandreny loza mpiarakodiana azo andray ny se sy ny reniny se de niverina teto tanàna nanatrika ny fandevenana azy ireo no iveriko maty narary ngeny iny niara-maty tamin'ny lozam-pifamovoizana izy mivady Baozara tamin'io be voka be foteraka ka tokony ho firy taona tamin'izany ka 5 taona latsaka kely teo angamose eny zay mihitsy ny fahatantaran'ireo avany eniko za tsy maintsy miverina tany mahajanga avy eo rehefa avy nametrapetraka afatra tamin'ny Jules sy Baozara inona ho any no antony nandehanany dadavelo tamin'ny mahajanga nandaozanao ny tany razana antony asany nalehako tany sady rembenareo le vadiko koa moa avy any de nisy fotoana nitoerako tany za moa zany tsy maintsy hodina hoelana hoaingana ay de ahoana ry dadavelo ahoana ny toyny vo tonga tany 2 volana nefa de nandrendray ny fahafatesana tampoka nahazo an'ny Baozara hoe maty niteraka hony tsoroko am'izay aloha fa nampametra-panontaniana fatratra azy zay loza ny sesisesy teo amin'ny fianakaviany izay nisy antony tokoa raha arak'izao toyany manaraka sy mampiorokoditra zao ko zany no antony nampanenina hoe raha teo angamba mety tsy nitrango zany toe-javatra zany fa misy inona marina ry dadavelo Ramatorangory Ramatorangory ile renjazany naton'ny Baozara ve le mpamosavy naton'ny Baozara mpamosavy tsy azoko tsy azo mpamosavy mpanao ody ratsy sy mpanao fatidra amin'ny Satana Rangory zay rehetra tedaviny sy ilaina amin'ny Satana de azony avokoa fa saingy misy takalony ary matetika aina na rahan'olona velona inona tsara hoe ry dadavelo zany no asan'ny Rangory tety amin'ny manodidina tety nampiororo ny olona de ireo zay efa voany sy mahalala ny asa ratsiny de i Baozara ka vo fitako Baozary maity azo zaza sy hiteraka de nijabaka tsy fantatry ray ny era-vadiny akory fa ny olona ny nanoro de ahoana ry dadavelo de nanatona Ramatorangory Baozara de naseny nanao voady fa nanatateraka izay zavatra takiny voady voalohany tamin'ny tsibony vo tsakakely volana akolamena anaky 3 aloha no natao satadra tamin'izany ary ny faharoa zany zay vo olombelona saingy tsy fantatry Baozary zany satria fantany izy fa tsy anaiky fa olombelona izy tsy azoko ny reninareo inona hoe ry dadavelo ny reninareo anina zay ny Satana nataony Rangory sorona latsatra fantatry Rangory fa tsy anaiky Baozara de ny fitahany hoe ahoana ka fanafody ny meny azy natao tamin'ny rano nisotronin'ireo ray aman-dreninareo nolazainy fa fanafody azo mbola mikarena kinanjo fanafody nahafaty tsy pozina akory na vorika fa fanafody manesika azy ireo amin'ny fahafatesana na tonga ny lozam-pifamoivoizana iny tena zany ve ry dadavelo endrisia ny reniny seny tena nikendrena saingy tsy netiny rainareo fa nanaraka azy de indray maty izy mivady ary tsy izy mivady rery fa olona roa hafa koa tsy manatsiny ny ray fiara taminy maty tanyko lanitro ay ve fa andeha hoaiza nefa izy ireo tamin'izany nandeha nanao vahatra tany atsimo tany efa fitadiavam-bola fanao andreniny se io intelo isa-taona eny mbola nankibony Baozara tamin'izany fotoana zany ary gambana ny zaza tao akibony ary ny voadiny fahatelo ka
Ty le hoe tsy vita atao anaty karnety? eo indrindrysika izao io voady fahatelo tsy vita io no nanambaka ny hainy Bozara. Zany ve no nahafaty azy satria tsy nahatanteraka an'le voady fahatelo? Zay nahafaty azy satria Bozara efa nanaiky fa vonina natanteraka an'ireo voady telo takina aminy mba hanana ny zazaky ny nanjo. Nefa ireo zazakambana koa nge maty tsy azo daholo tsy zany fa tsy maty fa ahoana tsy maty ireo zaza ireo, tsy mbola maty tamin'izany fotoana zany teo ny eo. Zany hoe tsy maty teo am-piterahana ve tsy maty teo am-piterahana ireo zazakambana amin'ny raha vavy zanaky Bozara ireo. Bozara ihany no maty, adiny roa taorian'ny nahaterahana izy no maty. Ka ahoana fotsiny ary ny dikan'ity taratasy tika? Hitanao tsy io ralin'oro nanaosin'io ve le sazy fa manapiteraka azy io napiteraka azy fa nitambazany Bozara vola be eo anao an'ity taratasy ty. Nitambazany vola? Nitambazany vola. Fa maninona tsy azoko mihitsy ange? Mba tsy hiteny ny marina. Ny marina? Ny marina hoe ahoana ka? Andraso aloha. Andraso mihitsy aloha za andro raparaky kely le roa. Eny ary. Sotro rano vetivety fa mainy zany tendako zany. Zao ara nytoy amin'ny vahelohy tsara. Mihaino anao ary dadavelo. Rehefa andray valo volana ny kibon'ny Bozara ka tsy nahatanteraka an'ilay voady fahatelo izy, tena nomboka tsy salama. De nentindray ny eravadiny tany amin'ny dokotera. Reto ny karneka? Reny. De nentiny tany ampapivelona i Ralinoro eo, zay olona fantatry ny fianakaviana fa avy ety ny tany razany. Io no nampiteraka amin'ny Bozara tao an-tranony. I Ralinoro? I Ralinoro. Le papivelona ny sotro ronono. Le maty mahatsiravina nivoaka gazety ve ry dadavelo Izy indrindra. Zay nahataitra. Raha tsy natanteraka voady Bozara, tsy ireo zazakambana ny nalainy fa ny hainy Bozara mihitsy ny mesoriny, ho takalony. Zavatra mahatsiravina no nefaran'ireo zaza zay mbola velona tamin'izany. I Rangory ve nanao an'izany? Rangory tany lalan'ny Satana zay nitopoiny, zay nanaovany faty-dra. Asany maizy ny orin-jara. Fomba mahatsiravina ny nahafatesan'ny Bozara. Mahatsiravina. Fomba mahatsiravina hony? Fangatsy hoe hémorragie ve ny nahafaty an'i Bozara araka ny voasoratra ato amin'ny karneato hémorragie tokoa. Vokatry ny fery be zay teo amin'ny kibony zany. Fa nidodina ve zany Bozara niteraka? Tsy nididina izy ka, na de kambana sy lehibe ary natanjaka azy ireo zaza reo teo kibony de tsy nididina izy akory. Ka ahoana fotsiny nahatonga an'izany hoe fery be ny vanavana teo amin'ny kibony zany ka? Satria tereo zaza anankiroa ireo no nivoaka, nikorobaka, nahavaky ny kibony Bozara. Ahoana tsara hoe ry dadavelo? Zavatra mahatsiravina nge zany lazainao zany? Tsy efa voalazako tamin'ny CV fa fomba mahatsiravina ny nahafaty amin'ny Bozara. Zay no marina. Fa naninona satria sampondreo zazakambandreo. Sampona hoany ny toe-batany fotsiny toy ny olombelona fa biby izy reo. Biby toy ny biby ahoana fa tsy azoko ry dadavelo tsy azoko hoe. Tsy toy ny biby fa tena biby. Misy lohany, misy vatany. Ny tanany amatongony ihany ny saingy lohany ngeza be. Ny sofiny ranga toy ny eniny alika, ny masony mena be, ny ratsa-tongony sy ny tanany, ny ohany, ny vanginy, lava ho be, mahatsiravina nge. Maninona tsara ry dadavelo? Zany lazaiko am'se zany, ny vatany sy ny tongony anankiroa fohifohy, ary ny eo an-damosy ny vokoka. O ry dadavelo? Zany oa. Zany ve tsy le... Tsy le inona ny tiany zay ho lazay le. Tsy mitovy amin'le biby olona mivoaka ny gazety le hoe namon'olona sy nakafon'olona velona ka izy indrindra reo. Izy ahoana ny zanaky Bozara ve? Zanaky Bozara reo namon'olona Rorsia. Reo reny navoaka gazety reny. Andriamanitro, tena marina ve ry dadavelo Zany marina Rorsia. Mahatsiravina, orera. Ka mbola velona any zany izy reo. Azavo amiko fa tsy mazava amiko mihitsy ry dadavelo.
azafady aloha mba miorano kely aho fa tena tsy azoko mihitsy ny haiko ry dadavelo se raha ohatra ka mbola teandreny toy andeha aza taitaitra mihitsy aloha se fa tony tsary se ka iny tsy ho taitaitra tsony aka hitako se fa tena taitaitra se ino a tonio a tony mihitsy aloha se vao manohy indray aho de aleo aloha za hijerikely an'le nandrahoako ato koka Ony, nahazo aina? Tsy maninona tsony aka. Zay ihany. Nga tsy zava-doza sy mampalahelo ary tena zavatra manahirana. De ahoana ry dadavelo raha azoko tsara nge zany de reo zanany anankiroa nivoaka nandoaka ny kibondreo no nahafaty ny Bozary tsy zany? Reo no nahafaty azy. Na de niezaka ny tsabo sy nanjaitra ny kibony azy raha linoro, tsy nisy hevitra fa maty izy. Adony roa taoriny voandreo zazy reo. Efa biby hatrany ambohako izy reo raha vao tsy ateraka ny voadiny fahatelo fotsiny de fa zay ny zavatra nitraka tamin'ny Bozary. Zanaky ny fanahy ratsy reo rinjara, nanaovana voady tamin'ny Satana. Mazava loatra satria Satana no nahazony azy tamin'ny alalan'ny rahan'ireo olona natao sorona. Tena kaiky izany ry dadavelo mariny. Tena marina sa angano zao tantarainao azy zao Zany marina tsy azoko afenina ry sia. Mpamosavy rangory. Fa rehefa tsy mahay manaraka ny mpamosavy manao ody ratsy sy mamono ny mpitaiza manao ody tsara, mitsabo sy mamelona ny olona, de vao fitaka sy very. Satria hery lalandava no miasa amin'izao tontolo zao, de ny herin'ny fanahy masina, fanahy tsara avy amin'Andriamanitra sy ny fanahy ratsy avy amin'ny demony manao ny asany maizina. Ka tena voafitaka nge zany Bozary? Voafitaka izy ho ino a? Nandre ny lazan-drangory sy ny fahaizany devoly satria mahite hanan-janaka. Ny devoly koa nge mahavita zavatra mahagagy. Zany namitahany zanak'olombelona. Matetika afangaron'ny olona ny tsara sy ny ratsy, de tsarainy ho tsara daholo na ho ratsy daholo mitovy. Ka aiza kosa moa no nanapozana an'izany ry dadavelo Avy amin'ny hazo no alalana ny vono le roa. Ka zao no tsy azoko inona zany ny tena hoe nanambazany Bozary vola be andrarin'olo fa tsy azoko mihitsy hatreo momba an'ireo zazasampondreo ihany mafy nge zany fitiavan-janaka sady zazany irina, na de efa hita fa biby sy namono olona zao aza de mbola tsy foy ihany. Fa ahoana ka saika vonoan-dralin'olo ireo zazasampondreo. Fantany fa loza mitatao amin'ny fiarahamonina, saingy tsy navela amin'ny Bozary ho vonoina. Talohan'ny ialany ena no nanome vola be an-dralin'olo anao an'io taratasy io izy, izay milaza fa maty izy noho ny fahaverezany raha be loatra, ary maty koa ireo zaza taorian'izay, de natao soniny taratasy. Fa de natao aiza zany ireo zanaky Bozary akambana sampondreo ka nasainy natery ny ralin'oro mangingina tany amin'ny Zazakamboty, ary de tany no nitaiza azy ireo mandra-pahatonga ny faha-enitaonany. Enitaona? Rehefa fiaino enitaona izy ireo de nandositra lera teo amin'le toerana nitazaina azy araka ny tantara nambara. Rehefa avy namono olona 3 tao, de ny mpitaiza mpikarakara iray sy Zazakamboty 2 hafa namany. Andriamanitro, tena zava-doza nge zany ry dadavelo. Zava-doza tonga tany am-poditsofon-dralin'oro ny resaka. Ary de teo no nanatonan-dralin'oro an'ny dadafara Zily ny tantarany marina rehetra. Zily indray no nampandre azy sy nampiantso hafaingana hiakatra avy tany Mahajanga, de izay no diko tanteraka teto. Ka oviny zany ka? Andraso teo amin'ny 7 taona teo any maty Bozary. Izy 7 taona zany, satria efa nanambady 9 taona vao zay nanan'izay de niverina tany Mahajanga. Za 5 taona tamin'izany de zay lasa tany Manakary zay raha azoko tsara. Ny tenako tamin'izany tsy nahalala na inona zay zavatra nataony Bozary taty. Ry Zily no nahalala fa nafenin-jareo tamiko le izy. Efa 9 taona tateoriana
nisy an'izany toe-javatra nyseho zany zay vao nampiatso maikary zareo, zay vao fantatro de niverina no tanteraka teto 5 taona tam'izay. Ay, ka za zany 12 taona de tamin'io dadavelo niverina no teto tanàna io. Zay mihitsy. Ka na za kosa nge tsy nahalala ninninona tamin'ny bozara maty, nefa efa mba 5 taona ihany a. De ona ary dadavelo a. Inona no nataonareo rehefa tonga teto ka? Tsy maintsy ny samboriny reo zazy reo satria niverina teto tanàna izy reo rehefa avy nitsoka avy any. Niverina tao amin'io tranorazana tao miakory io rehefa avy nandratra olona maro sy namono andrangory. Zany niverina tao izy reo. Tao niafina. Fantany sy tadidiny tsara ny trano nipetrahandreny taloha fony be vokasy. Toy ny manomboly reo zazy reo. Tena dadandray zany ry dadavelo a, marina. Ny namono ny andrangory koa ny tena nahazendana. Fa tena vitany. Ohatriny hoe namaly fatendreniny izy. Tena mahagaga nge zany ry dadavelo e. Nitsapako de tena manatsain'ireo zaza sampin'ireo sady fetsy. Fa vao maty koa rangory de ohatra ny ena ny herin'izy ireo. Fa efa maty zany rangory no tonga teto dadavelo? Maty 3 volany rangory no tonga teto ahy. De ona aloha e. Ny ena ona ny herin'izy ireo ka? Tsy de nasika loatra izy. Ny eritreritra ny anao sambobelona azy ireo ah. Vao hitako nanaovana azy kinanjo olo-kafa no nahasambotra azy ireo voalohany. Sy tonga de namonina napitra ny ainy. Fa izavy nareo no nisambotra azy ka? Olon-efatra zay nisambotra azy. Dada Farazily ah. De ny lehibe ny fokotany taloha de Ingaraboana efa maty. De zandarira efa retirety lasa nody any Antsirabe any izy zao ary ny tenako. Olona vitsivitsy ihany e. Zay no azo itokisana hoe hitazona tsy amparatelo. Sady mila akingana sy pitso-javatra koa moa ny fisamborana azy ireo fa nga sambotsamborina foana am'izao. Ka tao miakora zany ny samboranareo azy? Tao miakora. Tao amin'ny tranonareo tao. De ahoana ka? Rehefa maty izy ireo de noraisiko am'izay ny andraikitro niaraka tamin'ny tatafaranareo fa nalefako izy ireo lahy. Izy ireo koa natoky ahy sady taizako daholo. De zay Zizily no nandevina an'ireo zanako Baozara sampona namon'olona ireo. De taizany nalevonareo ka? Lava-bato iray misy fasapony zay. Toerana efa fantatro io. Tany-panjakana tsy misy tompony sady tsy misy pahita. Any anaty ala kininina be iretsana ny nandoa rano eny. Ka tao indrindra ge no nahitana ny fatin'le zazalahy-mpiandry omby? Mino afa io mihitsy ny olona ny vonoin'izy ireo voalohany. Nitsetsefy ny rahany. De nohany ny fony mba havelona azy ireo indray. Ry dadavelo zany ve tsy ohatry ny vampira nge zany tantarainao zany ha? Tsy fantaro aloha zay anarana filazanareo tanora azy ankehitriny e. Kokotrotro zany. Ny fantatro de zanaky ny aizina sy zanaky ny demony mivelona amin'ny raha sy ny fon'olona ireo zaza sampondreo ka mila fongorina. Ka avy namono an'io zazalahy-mpiandry omby io izy zany de tonga tany Antananarivo namono an'ireo tovolahy anankiroa nivoaka gazety ndraiky. Tsy matimaty foana reny tovolahy reny fa nisy antony namonony andreny. Rehefa nydoniako ah de reny zazalahy anankiroa reny no nanokatra ny fasana zay nanodinay azy. Ka ahoana ary ny fomba nahitany azy ka? Avy nangalatra reny tovolahy reny lay trano vaky teny Andoharano de nandositra ny afina tao. Kisendrasendra nahitany azy kinanjo hita ny vata de ny sokafany. Ny sokafany? Tena nipotehany mihitsy e. Nefa avy nijery teny amantsy afako maly. Tsy nandry mihitsy mantsy ny saiko. Andriamanitra. Nga tsy olona manaonao tena mamolo ozy e. Manaonao foana. Asa everiny fa inona nga ny tao anatiny tao. Efa nanahirana mihitsy ny nanao ny fanity fasana kinanjo de zao ny vokany. Tena raharaha indray zany ry dadavelo raharaha mihitsy e. Zao de tsy maintsy raisitro andraikitro fandrony indray ny mbola fisamborana azy aingana. Sady amin'ity indray mitoraka ity tsy maintsy ataony fomba mba tsy havelona azy ireo tsony. Ahoana tsara ry dadavelo? Ka zao na torana tanteraka na ny fony ny vakina amin'ny lefina zay vao tena maty izy. Dadavelo
tena marikoditra sy matahotra mino an'izany ka marina se nefa n'olona isany ilaiko anampy tsy ry dadavelo tena mipardon marina ohatra tena tsy vitako tena ifona tadidio nefa fa tsy ambara telo mpianakaviantsika izy ty eny ary ao an-tranorazanao ao miakoro ao no amandriana azy mino afa efa koa izy ireo zao ao miakora ao izay no antony nanomezako any se iny evoko iny mba hampandositra azy ory dadavelo inone fa misy inona no vandravandra be ohatr' zao se izy ange zany le hitako tao iny hitany se taiza ary oviana tamin'izay silova ny sava le taratasy tany sady tsy nidy ange ny trano ahoana eno ary aloha fa ho tantareko any dadavelo zay le izy ry dadavelo miveriko fa i dada Farazily sy ireo zanany ange niditra tao ay zany sandra ny se voarangotra zany io ty efa netiko tany amin'ny dokotera aloha fa maninona tsy nilazainy se ahatra am'izay ka everany se fa sitra ny dokotera nga zany ka tsy napoziko hoe tena izy mihitsy zany hitany se zany ary tokony tsy akatrakatra entsony se aloha raha tsy miaraka amiko mihitsy ka hatramin'ny dirako tao amin'io trano voalohany indrindra mihitsy ange no nahatonga ho fanina sy marary an-dola avotra zao fantatr' izay mo inona le voady fahatelo tsy tanterako baozara fa naleo ny maty inona moa ry dadavelo iza no marimarina kokoa satria hain'olona lalandava zay mitakiny sy hoe ho atao sorona iza ka ise io mihitsy fose mbola voaefa taona zay atao sorona tsy fony baozary se zandry keliny ireo ray aman-dreninareo aza efa nafoiny voanandabo zara de nanomboka tsy salama de niala tao amirangory sy nanatona dokotera nanomboka teo de efa nanao sininy tsy maintsy ahafatesana izy fa tsy napozino tamin'ny fomba sahala am'izany andray ry dadavelo hain'olona maro no ripaka ary mbola atahorana ny ainse na ny ain dada faranareo koa aza ireo zay rehetra nandray anjara tamin'ny fisamborana azy sy nikitika azy ireo tsy nanao aza atahorana satria mila raha foana izy ireo ivelomany za move raha izy ndray tsy hahafaty akory ary za mihitsy no atahorany dadavelo ahoany mba ataovy zay mety ianao ny mahalala anao zay mety tokoa eno ataovy ary efa eo ampandiniana azy mihitsy saingy tsy za rery kosa fa mila mpanampy mba hanatanteraka azy eny tsy maninona matoky anao ary dadavelo zao ary ny kasaiko atao ka enoy tsara eny ary pitsoalina zany no isamborana an'ireo zahazy ireo zay sy dada Farazily ary dadavelo ihany manao azy maharaina mihitsy de efa tonganika atoro tsara aloha zany iny alina satria mety tsy atoro mihitsy raha pitso raha ihany tika tonga ato trano re aloha indri ary tao mivoa daholo ty trano ilovaka izy angamba ny efao fa izy manana ny fanalahidy dobla lova to tsy maheno mihitsy lova fa izy
Andriamanitra zao zany fa ndeha hiantso azy aloha ka zaho koa ty ohatry ny zazakely vao anykeo ve no mifankahita tao tsy misy mandray mihitsy izy zany fa maninona koa tsy mandray telefony efa mamerina fanondroany dia mbola mandro ve tena voarangotra indray ny sandriko le zaza sampony iny teo iny le zanako bozara aiza le fanafodiny meny dadavelo ty etoka ary nakaiza izy teo aloha lasa telefona iza miantso lova aloha lova fa taiza ianao teo no loza fa mbola atao ila iziko ny avy natao ambadika ny seza io fa mitady tsambikina ty amiko indray aiza le fanafody teo aiza fafikeony aminy njara fa misy inony tatazo njara fa maninona ianao vova izy teo io fa mivembela dia miemotra dray dia ratsy marina dia tena mampitahotra miady aman'olona angamba tsara izany ka njara andriamanitra avy aiza koa ty anakary ity itsony ty zay tena tsy vo njara fa misy inona valio aho lova inona zany mitrerony zany ny tongotro tena voarangotra ny tongotro aleo afafoka ny dolo fanafody ambosisy ty sy alehany zay dreny falasa tena maratra be ny tongotro njara jambelako ny masoko marina njara safotra zany aiza zany aty amin'ny dadavelo ianao aiza aty amin'ny dadavelo asika aza mihetsika mahery aloha se dadavelo vao tonga kely tao an-trano nge dia tonga koa dadavelo efa hitako taratra ny zavatra hitranga ry se fa mamitsaha aloha se efa nitsaboky ny tongotra se so fa tsy teo amin'ny tratra aloha no voarangotra fa ny tongotra vanana ny ilany fotsiny rangotra 5 sady tsy lasa lalina dia eo amin'ny sandry havanana koa no misy kely tena tsy napoiziko indry dadavelo na izaho koa azy saika tara ny tsindry ny mandriko zay avy ny azakazaka niakatra namonjy an'se misaotra aloha misaotra an'Andriamanitra aloha fa tsy maty foa manay se zay mihitsiny ko dia ahoana zany zao ka tsy maintsy mijanony eto aloha se mandra-pahavitany zavatra atao ka anio alina ihany zany natao le isa anio ihany ka izaho sy dadafara zily ary ny lehiben'ny fokotany miampolona ray atokisako zay ihany sady taizako zany le olona le anampy antsika eto zay no anao azy isia maka aina tsara zay fa
lasa aloha fa mbola be ny zavatra karakaraiko e zay raha matokely lova endry rery dadavelo a aza miteny ianao fa efa fantatro daholo efa nitantarainy dadavelo a sofa ny telefonina anao a izay no nandrenisako ny feonao rehetra sy ilay feo mitrerona tao anaty telefonina izay nanaitra mafy mihitsiny saika maty ako na ataoko aza fa hoe niady daman'olona ianaoko vao nikika farany a torana ianao dia lasa faingana nandray taksi namonjy ianao tany an-tranonao tsy nahatsiaro tena sy naharatra be ianao no hitako saika andeha hoentiko tany amin'ny hopitaly no tonga tampoko dadavelo sempotra ny azakazaka aviantsika eo avy any ambanivohitra angamba dia ahoana ka dia ahoana moa fa nentiko ny fiaranao nitondrana antsika telo nidina aty araka ny baiko ny dadavelo tamiko maika dia maika mihitsiny dantaninka tena zava-doza zay nge vao tena hitako sy ny fanatry tava tamiko ireo zavatra io izy anankiroa ve izy anankiroa mihitsy hoa fa afaka mahery vaika no ilaina amin'ny oron-jara satria asany devolongely izy ka za koa mieritreritra n'izany ry lova engany ka ho vitan'ny dadavelo ny famongorana azy ireo tanteraka ny oalina ka efa afaka atao trano mba handresy azy fa nga ianao tsy andeha ody hamonjy azy tsy mody afa miandranao eto mandra-pahavitany zavatra ataoko firy zay ry lova amin'ny 20 sasany alina zao ka ohatra ny tsy azoko mihitsy ho zany haiko izany marina mamitsaha aloha ianao dia mivavahana kapo eo za ando alika angataka amin'Andriamanitra ary ino zany rivotra amin'ny fofo be zany renao ve zany reko tsara mihitsy zany jereo fa miororotra mi'varavarana mihitsy ange jereo lova vao rivotra midanadala daholo ange ny varavarakely na mivaravarambe mivavay ianao ry njara lanitro ry Andriamanitra be famindrapo sy masiny indrindra mitalao sy mangataka aminao mpanomponao zany jereo fa misy olo eo ambaravarana eo ry lova izy io miantsony ianaranao mahery Andriamanitra izy io boasary io tsara boasary io tonga akanao njara ianao nefa voatonona ho voaty fahatelo sady atao sorony bozara avy io izy io mijoro eo ambaravarana manatrika anao io Andriamanitro ny bozara marina io bozara satria efa maty reo sasa de velona ary zany nanangana sy ny baiko any bozara baikioko tsara mihitsy izy mba hanatanteraka ny voady tsy vitany raha teo velona koa izy fa izy ianao miteny io zany rangorom-pisorony satany ary tsy misy zavatra tsy efako azonao zany raiso ry bozara raiso andraisatsy andray atolory ny tananao andray sorona fa nyheriko no mibaiko anao lova injeo fa misy hery manangasy sy misitona eny ambaravarany njara tsy amin'ny anaran'i Jesosy zanak'Andriamanitra velona tomo ry bozara aza latsaka ny sandrinao fa injiro dia aza mihebotra zarangoro no mibaiko anao avy atao riny na dia tsy tafiditra ny trano azy tsika nora fanafody ataony le dadavelo iny mba hanoerana ny hery rava ny asa maizina sy ny herin'ny devoly
amin'ny anaran'i Jesosy ilay zanak'Andriamanitra velona, miadivy ianao rinjara. Fantoha amin'Andriamanitra ny sainao sy ny fonao rehetra fa izahay sitona anao e. Andriamanitra mino sy mahatokony herinao, andresy ny asa maiziny. Paozara, ohatray, tena nidaraboka amin'ny tany Paozara marina mafy. Paozara, mandidy anao tsangana. Mandidy ny asan'ny devoly sy ny asa maizina hiala sy horava. Amin'ny anaran'i Jesosy ilay zanak'Andriamanitra velona, miala. Ka midy miverina amin'ny toerany dolo nge ireo varavarana sy varavarakely rehetra. Soran'Andriamanitra lehibe fa tsy voasito ny Paozara tany ivelan'ny tany ianao rinjara. Sady tavaverina soamatsara eo mpandriana nisy anao koa. Te Paozara marina viny. Tadidio fa ny devoly koa nge mahay manangana amin'ny maty. Nefa koa mahay mamitaka sy mampiseho zavatra tsy marina sy tsy misy koa izy. Sotra ary lova. Jereo, tena tsemboka be mihitsy ianao. Eny, dinitra sy tsemboko ny tolona mambavaka nataoko reny rinjara. Tsy moramora ny fiadiana amin'ny asa maizana, indrindra mahery bito reny fa mila heritsaina sy finoana. Raha ny herin'ny tenako sasa miriry amin'ny maha olombelona fotsiny, tsy nahasitona natao mihitsy akory, fa misy ny herin'Andriamanitra. Resy ny Satana sy ny asa ratsiny, afaka ianao zao. Voarakisa, za ihany e, dada velo. Nzay dada velo fa tonga soamatsara koa.